Ivasika eo amin'ny vaovao manasongadina ny tontolo ny fampianarana kosa ary isika andresantsika hatrany moa ny professeur Radanoara Julien amin'izao takariva izao izay tompony andraikitra eo anivon'ny PRECAES faly miarabanao professeur. Dia miaraba antsika rehetra izay tokantrano zany ny ao amin'ny PRECAES dia miarabanao ihany koa. Inona indray ara ny vaovao ifampizarana amin'ity alina ity? Ny voalohany aloha dia fanamariana. Ny tenako zany dia tsy misahana ny ao amin'ny CAES intsony fa mitantana ny PRECAES amin'izao fotoana izao. Ny PRECAES moa dia ny anarana zany dia mifanaraka tsara ny fanandrify amin'ny zavatra ataonay ao satria hoe préparation au concours administratif et à l'enseignement supérieur. Dia tsy misy toana zany ny CAES? Ny CAES zany dia mbola ao zay nge tsy miady fa mifandaminy. Mizara andraikitra moa zany fa dia structure samihafa amin'izao fotoana izao. Fa ny ao aminay zany zao dia mbola manombana ny fanadinam-panjakana rehetra toy ny hoe comptable du trésor amin'izao fotoana izao zay manana niveau bac ary ny percepteur des finances zay manana niveau bac plus 2 ary ny ENAM bac plus 4. Ka raha ohatra matsiaro nandray soa tao amin'ny fampianarana zay nataonay hatramin'izay ny olona ka mbola mametraka fitokisany aminay dia vonina hatrany zany zay hanome soa rehetra satria ny filamatra aminay dia tsy miova qualité fa tsy commerce zany hoe ny tsara indrindra. Ka raha ohatra ianao lina amin'ny zavatra rehetra ohatran'izay dia manatona amin'ny PRECAES zany satria mpampianatra avolenta sy manana izany manan'izy avy ao amin'ny PRECAES amin'izao fotoana izao. Ary misy mahasamihafa anay amin'ny rehetra zany ohatra fotsiny hoe ny agent diplomatique zao aminay zay manao relations internationales nanomana ny concours ny ENAM dia mpampianatra anankiroa ny matière anankiray no mampianatra azy. Ohatra ny relations internationales zao dia mpampianatra sangany eto Madagasikara anankiroa mampianatra azy dia ny professeur Raniry Arnoso zany zay manam-pahaizana amin'izany koa dia ny tenako. Dia zay zao mampasamihafa anay amin'ny olona rehetra. Faharoa dia misy taranja zay tsy anadinana any amin'ny concours nefa omenay ny olona zany ohatra ny amin'ny impôt zany zao dia misy matière menay azy nefa tsy ataony fanadina satria manabe chance azy kokoa zany amin'ny fanadinam-panjakana. Ny ahitananay zany raha te anatina amin'ny PRECAES ianao dia eo akira ohatra eo ambanin'ny FTM foibe tao-tsarotan'ny Madagasikara 100 metatra miala eo amboniny bazar auto trano mavomavo be dia zay amin'ny premier étage raha hidina any akira ohatra zany ianao avy aty ambanidia ary raha hiakatra kosa ianao avy aty akira ohatra dia mandalo pharmacie antra dia PME dia trano mavomavo be oloha zany bazar auto dia zay eo amin'ny premier étage. Zay zany zao dia efa maro ny manatevina mpampianatra zany vaovao indray zany zay nitsongaina mihitsy ny tenako moa no mijery ny mpampianatra satria tsy maka mpampianatra marina fa betsaka ny mpampianatra fa nefany misy mba tenefa zadra rasy manana traikefa amin'ny zavatra tokony ataony. Rovina ny fidirana amin'ireo fanadinam-panjakana izay voalazan'ny professeur Radanoara teo aloha ireo. Ny comptable du trésor sy ny percepteur des finances zany dia miditra amin'ny 25 juin na hemotra kely izy io satria no fangataniny any amin'ny province zay hoe hiakatra eto zany dia mbola manomakomana sy ny sisa dia zay le izy fa ny ENAM zany ny inspecteur des impôts ny agent diplomatique l'administrateur civil ny commissaire en commerce ny inspecteur des domaines sy sisa dia efa nanomboka teo aloha teo zany hoe mbola mandray zay raha mbola vonona zany ny olona satria fampianaranao zany dia tsy mialonjafy ary enjehana amin'ny fetra tokony ho izy satria hatramin'ny 3 août zany zay manao an'izay ENAM zay. Tsy misy fiovana koa zany ny lafiny hoe saram-pianarana sy ny taratasy samihafa ilaina. Ny saram-pianarana zany dia amin'ny antonony indrindra ny anay kosa aloha dia tsy hoe anao zavatra mora dia mora zao hoe anao 25 000 vitanay nge zany satria hoe hisitona olona be dia be araka lazaiko teo qualité nefa tsy commerce ohatran'ny vita sinoa ihany io raha vita sinoa dia mora dia hitanao ny qualité ihany koa fa rehefa afaka ray vola ianao dia misolo ihany koa dia ohatran'izay koa nenay fampianarana tsy vita sinoa fa vita malagasy ary dia mateza sady tsara ho an'ny olona. Ny téléphone azahoananay dia 033 85 788 55 33 85 788 55 ary ny 34 50 012 05 34 50 012 05. Ka raha lina ianao dia manatona amin'ny PRECAES fa vonina indray ianao zay amin'ny fampianarana avolenta. Eny ary dia misaotra indrindra ny professeur Radanoara Julien eo amin'ny PRECAES nitondra an'izay fanazavana izay. Dia misaotra antsika menakafy, misaotra ianao.